Ry mpiray-tandrasana malala androany say resaka roa-kevitra iray mikasika antsika rehetra. Ny hoavin'ny zanantsika no tiako resahina. Tamin'ny herinandro lasa teo, tamin'ny 16 juin 2026 dia ankizy manodidina ny 583 000 no niatrika ny certificat d'études primaires élémentaires, zany hoe ny CPE. Ny maro an'izy ireo io ny fanadinana lehibe voalohany eo amin'ny fiainany. Io ny diplôma ofisialy voalohany omeny fanjakana. Taona voalohany afaka tenen'ilay zaza hoe za koa afaka mandroso, za koa afaka mahomby dia za koa afaka manana hoavy. Manantena mifoky manontolo fa ahomby avokoa ireo ankizy rehetra ireo. Manantena fa ahazo diplôma voalohany izy ireo. Dia manantena fa ahatsapany reharetra tsotra izany ny fianakaviana tsirairay avy. Ary fiera mahita ny zanany mandalo dingana lehibe anankiray. Fa ry mpiray-tandrasana malala ao ambadika an'izany hafaliana rehetra izany dia misy zava-misy mangirifiry. Ny condition hiatrehan'ny zanantsika manatrika an'io fanadinana io dia mampametraka fanontaniana. Mahataitra ary tokony ampifoatezerana avy amintsika. Afitry ny tanan-dehibe any ambanivohitra, maro ny ankizy no mianatra ao anatin'ny condition tena sarotra. Indraindray misy salle de classe, parfois les murs sont en dur, fa indraindray kosa ohatra ny trano elofana fotsiny le sekoly fa tsy tena toerana ianarana. Amin'ny sekoly sasa mipetraka amin'ny vatana amin'ny tany ankizy rehefa mianatra. Tsy misy seza, tsy misy latabatra, tsy misy pupitre. Dia rehefa manoratra ny zareo dia forcé mametraka ny kahiny na eny amin'ny lohalika na eny amin'ny tany na eo ambonina morceau de bois, tapa-kazo zany, na koa tonga dia eo amin'ny tany direct. Efa mbola angatahany ray aman-dreny ahomby izy ireo. Angatahany izy ireo mba hifantoka amin'ny lesona, mba ho attentif zany. Angatahany izy ireo mba azo marika tsara, mba azo note tsara zany, azo bon résultat. Angatahany izy ireo mba hifantoka tsara, mba ho concentré. Angatahany izy ireo mba hino any sekoly. On leur demande de croire en l'école. Fa ahoana moa ny ahafahan'ny zaza mianatra tsara raha tsy manana latabatra anoratana akory ary izy? Ahoana ny anomanana ny hoaviny raha tsy manana an'ireo fitaovana fototra ianarana akory ary izy? Ahoana ny ahafahany manao fanadinam-panjakana ao anatina condition inacceptable? Ary mino fa tsisy olombelona manaiky an'io condition io. Nefa tao anatin'io condition io ny mpianatra avy any ambanivolo, avy any amin'ny sud, avy any Tuléar par exemple, no niatrika ny CPE. Dia tena lazaiko anao raha-patsorana fa raha zany teo amin'ny placen'ireo ankizy ireo dia tsy vitako zany. Imagineko akory ny amin'ny fiainana ao andavanandro. Je n'imagine même pas. Ary be dia be amin'ireo mbola tratran'ilay mandeha tongotra ela be vao tonga any am-pianarana. Dia rehefa tonga ianao tonga any am-pianarana, efa reraka be nandeha tongotra iny dia tsy seza na latabatra miatrika anao fa tany. Dia rehefa akaresina ianao dia manoratra comme tu peux na par terre na dans les airs fa tsy eo ambony latabatra alohany e. Dia mianatra ao anatin'izay condition izay ianao fa tadidio tsara fa ao anatin'ny l'école ao anatin'le klasy misy ho 300, misy ho 400 mpampianatra anankiray. Miezaka arak'izay vitany zareo fa normal ve zany? Normal ve zany condition zany? Dia ahoana ny ahafahantsika mangina manoloana an'izany? Ankoatry ny efitrano, ankoatry ny dabilio, feno zavatra maro tsy ampy. Tsy ampy fitaovam-pianarana ireo, tsy ampy boky, tsy ampy cahier, tsy ampy stylo, indraindray tsy ampy rano, tsy ampy gablé, tsy ampy électricité, tsy ampy jiro labozia indraindray koa. Toerana ianarana zany moa dia efa tsy eritreretina intsony satria eo amin'ny tany. Hitanareo le tany mena reny? Hitanareo tsara ny tany eo Madagasikara le mena be reny dia mandoto cahier. Je suis triste car l'année scolaire a commencé et mes fournitures ne sont pas encore au complet. Je n'ai pas de cahier, ni de gomme, ni de stylo, ni de règles. Les bancs ont moisi et mes copains sont même tombés de la chaise qui est cassée. Ici, pas de cantine scolaire depuis 3 mois, pas d'eau courante non plus pour boire ou se laver les mains. Avec 275 millions d'euros de budget alloués à l'éducation, le secteur est l'un des plus dotés à Madagascar. Mais selon le ministère, la majorité du budget sert à payer les salaires des enseignants. L'institutrice de Juliette gagne 347 000 arrières par mois, soit 86 euros. Cela fait 15 ans qu'elle exerce sans manuel scolaire décent. Nous disposons seulement de 6 manuels de français pour 52 élèves. Regardez un peu nos livres. Ils sont très abîmés. Ici, vous avez la page 48 et ça passe tout de suite à la page 51. Hitanareo? Enonareo tsara?
mampalahelo be mahita ilay ankizy mianatra ao anatina condition inhumaine. Tsy luxe anie ny angatany. Il ne cherche même pas le luxe. Chance ny angatany. Zay fotsiny. Fa ny tena mampalahelo de tsy matériel fotsiny io problème io fa mbola formation enseignant koa raha mbola ao anatiny problème io koa. À Madagascar, la majorité des enseignants dans le primaire ne sont pas qualifiés, c'est-à-dire ils n'ont pas un diplôme reconnu par le ministère de l'Éducation nationale en tant que diplôme pédagogique, diplôme certifiant que ce sont des enseignants qui ont été formés. De araka ny UNICEF de maro ny mpampianatra miasa ao anatin'ny conditions extrêmement difficiles. Zany hoe tena sarotra be. Misy amin'izy ireo tsy voaofana satria tsy hisy politika matotra. De ahoana ny fomba angatahana mpampianatra anapita fahaizana nefa izy tsy formé tsara. Nefa fatatsika fa eran'ny Madagasikara ireo mpampianatra ireo ihany no mitana ny système éducatif en Madagascar am'izao. De tsy mibénéficie formation tsara ary izy de mbola ireo no mifomaraina isan'andro miezaka mampianatra ny zanakatsika ary mila isaorana izy ireo. Prêt-andrasana na de zany de tsy te hilaza sa hoe very daholo ny zavatra rehetra. Tsy ho maizina foana ny hoavy. Satria efa nisy ny vehivavy sy lehilahy no be asina tao anatin'ny rafim-pianarana malagasy. Nanomboka tamin'ny EPP nandalo CG nakany amin'ny lycée de nanao université no niery ny asany. Tsapan'izany hoe tsy misy zany, tsapan'izany hoe tsy manana moyen zany. Nefa niady nianatra mafy ary amin'izao manompo ny tanindrazana. Tadidinareo angamba ny parcours ny député Antoine Radjerson. Zay invité atsika teto amin'ny pejy. Radjerson Antoine solombavamboaka Madagasikara voafidy tao amin'ny district Anarivomamo fa mialohan'izay dia niainga avy any ambanivohitra isika ary tena hoe niaina tamin'ny fiainana tany ambanivohitra, niompy sy ny namboly, velomby, ny tafehan-dalo, ny karamany asa tany, nianatra tamin'ny sekolim-panjakana foana tany amin'ny EPP, tany amin'ny CEG, tany amin'ny lycée ary nipetraka sy niaina tany ambanivohitra lavitra be tsy misy jiro tany no nisy anay. Lalana ny zorana dia nampatsiahy antsika zava-dehibe. Tsy tokony ho very fanantenana mihitsy itsika. Satria fantatratsika hoe possible le fahombiazana dia tsy tokony ho exception i Antoine Radjerson. Zany hoe tokony mametraka moyen ny fanjakana ho an'ny fahombiazan'ny zaza malagasy. Dia ny zavatra mampalahelo anie ka io colonel io i colonel Randrianirina tsy tonga teo amin'ny fitondrana io izy raha tsy nisy an'ny tanora fa zao ina concrètement hitantsika feno ny mpianatra tany amin'ny sud tany ambanivolo tany Tuléar tany avian'ny colonel Randrianirina nanaforce anay izy hanao CPE amin'ny tany. De hitantsika koa fa ny fahefana dia nanadiny tanteraka ny tanora. Hitantsika koa fa ny fahefana dia ingrat politiquement dia feno mauvaise foi. Hitantsika tamin'ny exemplaire reny Gen Z reny kapokapohan'ny fitondrana le zaza nanao manifestation. Rosiana no entina nanambana basy an'le zaza. Zany no tena izany fa Gal Borgia izay naka ny témoignage ny Gen Z. Hitantsika koa ny fahefana fa miresaka ny hoavy nefa tsy mametraka ny hoavy ny firenena eo amin'ny centre ny budget. Reny amin'ny budget en éducation ao anatin'ny loi de finances rectificatif 2026 dia manodidina ny 7,3% ny teti-bola ho an'ny éducation nationale. Zany hoe 2228,7 milliards d'ariary fotsiny. Nefa ny zavatra tena makandoa 30% ny teti-bola makany amin'ny andrim-panjakana ambony. Ny mpiasam-panjakana ambony dia ny olom-boafidy. Koa petraka aminareo indray ny fantaniana. Ahoana ny fomba nanazavana le 7% monja ao anatin'ny budget ho an'ny hoavin'ny firenena. Comment justifier qu'un secteur aussi stratégique qu'est l'éducation soit relégué au second plan? Manina no atao tsirambo ny fampianarana vola kely fotsiny nomena any. Manina ny ankizy mbola mianatra ao anatin'ny fahatrana sy ny fahasahiranana. Tsy fanavozana ty fitondrana ty. Fa manina ny sekolinjanantsika ny urgence voalohany national. Manina antsika mahita volafora ho an'ny andriam-panjakana ho an'ny privilège ny sasany. Ho an'ny communication matsiaro an'le compte fake le compte fake BTP eto amin'ny tambazotra eto. Vola daholo reny. Nefa ho an'ny ankizy andeha hianatra sady tsisy latabatra tsisy seza, tsisy cahier, tsisy stylo, boky zara fa misy tsy misy koa ara.
formation en enseignant zany moa tsy ao anatin'le équation. Ahoana zany angatantsika inao Madagasikara le sasa nefa Madagasikara raha tsy mino anazy. E constat aloha ny reolizany de ty fitondrana refondation ty de tena fahavalon'ny tanora. Tsarovina nataony Anierzoro, tsarovina nataony any tanora sasany GNZ zay sanitsangana ny teniny tsy mety. Nefa reo tanora reo no nanantena, reo tanora reo no nitsangana, reo tanora reo no nijoro, reo tanora reo no niatrika ny Rajoelina. Ary mila fatohanao an-tsaina fa reo tanora reo no nitaky ny fiovana. Alain Colonel Mikael napitra fitaovam-piadiana sy blindé avy any Rosia toy izay napitra fitaovam-pianarana sy mobilier ho an'ny sekoly ny zanatsika, ho an'ny sekoly ny malagasy. Alain mampiofana miaramila miaraka amin'ny Afrika Corps ny Poutine toy izay mampiofana ny mpampianatra ny zanakatsika. Alain Colonel Mikael manatsara ny condition matérielle an-tafika toy izay manatsara ny condition matérielle ny mpianatra. Tsy avy hoe izy gasy karana tsy rosiana de tsy vazaha de tsy mena condition tsara. Mendrika ny anatra ao anatin'ny condition tsara ny zaza malagasy. Mendrika ny anana latabatra, mendrika ny anana seza, mendrika ny anana cahier, mendrika ny anana stylo, mendrika ny anana jiro, mendrika ny anana rano, mendrika ny anana chance. Zavatra azo antoka aloha de Alain Colonel Mikael miketrika ny hoaviny ara-politika toy izay miketrika ny hoaviny zanatsika. Ary zay ny tena loza. Amin'ny taona 2026 mbola afaka manofy ve ny tanora malagasy? Mbola afaka manantena ho avy tsara kokoa ve ny tanora malagasy? Manome perspective d'avenir ho an'ny tanora ve sy ho an'ny zanatsika ve? Io fahefana io de tsy tokony hanana zo hianatra ampamendrehana ve ny zanatsika? Ry Mpiray-Tanindrazana malala, nitolona tamin'ny 2025 sy ny zava-nitranga tao aorianan'izany de niteraka mpandresy ara-politika. Nisy ny nahazo seza, nisy ny nahazo fahefana, fa ny tanora kosa mbola miandry fandresena. Velona ny lakolosy, manomboka ny lakilasy, etsy voalohany ao amin'ny lala sy noro. Rafitra namoaka boky, reo mpianatry sandabilio, endre ny fibatabatany mianatra ny abidi. Fa ile sabotsy rerikosa no tomosaosa, rana moky ty boky efa tota nolovainy tamin'ny zokiny lehibe indrindra. Haoky izany raha ny ianatra manongo tena, ka nanitrika tsy moramora ilay boky sofatsy nisy nahita.